ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamiraba tsika riavana tratra ity zoma fa 20 ny volana janoary ity dia ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompony hitoetra amintsika hatrany. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny Matthieu 7 Matthieu 7 andiny 7:70 hatramin'ny 7:70. Matthieu 7 andiny 7:70 hatramin'ny andiny 7:70. Vakitsika minaran'i Jesosy. Ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galilea ka tonga teo amoron'ny Jordana. Dia nanatona an' Jaona izy mba ataony batisa. Fa Jaona nanda azy ka nanao hoe: izaho no tokony ataonao batisa, ka ianao indray va ny mankaty amiko? Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe: ekeo ihany ankehitriny, fa izao no mety amintsika ahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Dia nekeny izy. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy tao amin'ny rano niaraka tamin'izay izy. Ary indro nisokatra tamin'ny lanitra, ary hita ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny. Ary injaony izy feo avy tany an-danitra nanao hoe: ity ny zanako malalako izay sitrako. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny batisan'i Jesosy Kristy tompo no tantarain'ny Matthieu eto ry havako. Isan'ny ataontsika hoe maridrefy andrefesan'ny maha-kristianina ny kristianina ny finoanan'i Jesosy tompo sy mpamonjy. Raha ohatra ka miresaka amina olona mitonona ho kristianina ianao, amin'ny lafiny ara-panazana io fa tsy amin'ny lafiny moraly loatra, dia mino ny trinité izy. Mino ny trinité izy, mino n'Andriamanitra ray, mino an' Jesosy Kristy tompo zanaka, ary mino ny fanahy masin'Andriamanitra. Raha toa ka mino ny trinité izy dia tena ao anatiny ataontsika hoe fiombonan'ny fiangonana na fiombonan'ny mpino kristianina. Fa raha miteny hoe trinité ao an' Jesosy Kristy tompo dia mino an' Jesosy Kristy tompo olombelona sady Andriamanitra, olombelona feno sady Andriamanitra feno. Tsy hoe olombelona tonga Andriamanitra, fa Andriamanitra tonga olombelona. Andriamanitra ny tafinofo, Andriamanitra feno izy tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tonga olombelona feno izy aty amin'izao tontolo izao, ary sady olombelona no Andriamanitra. Izay no mahampino antsika ry havako. Ny silamiko ny mba mino hoe fa Jesosy dia irak'Andriamanitra, fa tsy izay ny maha-kristianina azy. Mpaminany fotsiny izy mino izy fa olombelona Jesosy, fa tsy mino izy fa Andriamanitra. Betsaka ny mino fa olombelona Jesosy zanak'Andriamanitra, fa tsy mino izy fa Andriamanitra feno izy. Fa ny kristianina ao anatin'ny trinité dia mino ma-Andriamanitra feno an' Jesosy. Ity Matthieu 7 ity, ty batisan'i Jesosy ity dia manamafy ny maha-olombelona feno azy ary ny ma-Andriamanitra feno azy. Dia ao anatin'izany finoanan'Andriamanitra zany, finoanan'i Jesosy Andriamanitra, ny finoanan'i Jesosy olombelona, ny tafinofo tahaka antsika zany no hanazavantsika ry havana ity Matthieu 7 andiny 7:70 ka hatramin'ny andiny 7:70 ity. Voalohany dia izao, Jesosy Kristy tompo dia manome modely antsika zany. Zay ny antony tantarana ity batisan'i Jesosy ity, ilazana fa tahaka an'izany olombelona ny tafinofo tahaka antsika izy dia nandalo ny zavatra nilalovantsika, ary itsika koa dia mijery ny fiainana ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Dia jereo tsara ary ny toetran'i Jesosy sy ny toetran'i Jaona. Jesosy nanaraka ny planin'Andriamanitra, Jaona nanaiky ny fandaminan'Andriamanitra. Jaona dia hatrany am-polohany dia efa resy lahatra, tsy eto amin'ny Matthieu ihany fa hatrany amin'ny Jaona dia filazantsaraka ny Jaona vao nahitan'i Jesosy dia nitemina hoe indro ny zanak'Andriamanitra izay manaikitra ny fahotana izao tontolo izao.
jaona ray nyteny manao hoe izy jesosy zany tsy maintsy mitompo za kosa tsy maintsy miaina jaona de efa nahafantatra fa jesosy de zanak'andriamanitra zanak'ondrin'andriamanitra dia tonga ary jesosy atao batisa tahaka ny olona rehetra tamin'ny fotoanandro ny batisa ny jaona mpanao batisa de batisa fanaon'ny jiosy rehetra ihany jaona de mpaminany tahaka ny mpaminany rehetra de ny afatry jaona de fibebahana jaona mpanao batisa zany fa jaona apôstôly akory jaona mpanao batisa de ny afatra fototra de ny fibebahana zay ny afatry jaona tahaka ny hoe ohatra hoe ny afatry jaona apôstôly de ny fitiavana ohatra hoe ny afatry ny FDB-ny Paoly de ny finoana mety ny FDB-ny Jérémie mpaminany de ny fahatahorana n'Andriamanitra sy ny fibebahana arakaraka zay mety eritreretanao azy eo sy hitariny fanahinao fa zao ninonninona lazaina de ny afatry jaona mpanao batisa de zao fitaomana ny jiosy averin'Andriamanitra fitaomana ny jiosy ibebaka zany hoe jaona mpanao batisa de jiosy ary ny rain'Andriamanitra mba hamerina ny jiosy rehetra hibebaka ny antsoina hoe fibebahana eo amin'ny jaona de fiverenana amin'ilay fifanekena ny fanaovan'ny jiosy tamin'Andriamanitra fiverenana amin'ilay fifanekena ny fanaovan'ny Abrahama tamin'ny taranaka Abrahama sy Andriamanitra ny antsoina hoe fibebahana zany eo amin'ny jaona de zao hoe mivereninareo amin'izay zavatra nampianarina nareo hatramin'ny andron'ny Abrahama mivereninareo amin'iny fa miala amin'ilay fifanekena ny fanaovan'ny razanareo tamin'ny Abrahama io tamin'ny Mosesy io tamin'ny Davidy io tamin'ireo mpaminany miala amin'io angay anareo ankehitriny no zany de miverena indray amin'izay fifanekena izay amin'izay lala marina efa nomena anareo hatramin'ny andron'ny Abrahama sy Mosesy izay ny antsoina hoe mibebaka zany eo de fiverenana ao amin'io lalàna na ifahasoavana zay efa nampianarina hatramin'ny taloha io no zany ny batisany jaona dia tena tandrify mihitsy ho an'ny jiosy okazava jaona de ny raina ho ao amin'ny jiosy ka ny jiosy rehetra na iza ka natsiary hoe tokony hiverina ho amin'ilay fanekena ny fanaovana tamin'ny Abrahama dia atao batisa zay no natonga ny fariseo tsy sanana meloka ny jaona zay no natonga ny sadoseo tsy sanana meloka ny jaona satria ny afatry jaona de ny hoe mibebahanareo hoe mibebaha eo de mivereninareo amin'Andriamanitra ary dia satria Jesosy jiosy amajiosy azy dia lasa koa izy lahatra natao batisa teo amin'ny olon'ny Jordana ny batisany jaona zany de vaovao be mihitsy okazava vaovao amin'ny lafiny hoe zay rehetra mibebaka dia atsobony ao anatin'ny ranony Jordana io le natao hoe batijo na batistaine na atsobony tao anatin'ny ronony Jordana vaovao be io tamin'ny jaona na vaovao azy tsy lay misasa loatra ny vaovao tsy lay hoe nefa fomba fanaon'ny jiosy hoe alohan'ny dirina amin'ny tempoly de misasa midio fa le foto-kevitra hoe tsy lay rano loatra ny zava-dehibe iny efa fanao iny to amin'ny testamenta taloha hitantsika fa zay rehetra midio de mampiasa rano ny rano de endriky ny fidiovana dia efa fanao hatrany amin'ny testamenta taloha ny fampiasana rano ny fidiovana fa ilay ataontsika hoe antsoavon'ilay fibebahana hiverina ao amin'ilay lalàn'ny Mosesy sy ny fanekena tamin'ny Abrahama na tamin'ny Davidy io ny vaovao indrindra miarak'ilay fiakekelaka hoe za dia hiverina ao amin'ilay fanekena ny fanaovana tamin'Andriamanitra ny batisany jaona de samy hafa amin'ny batisa kristiana okazava ny batisany jaona de tsy batisa kristiana ro hitantsika ambanimaso io ny batisa kristiana ny batisany jaona ohatra dia tsy amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanamasina mihitsy ny batisany jaona tsy amin'ny anarany ray sy zanaka ary ny fanamasina satria na ny zanaka aza mbola io natao batisa io Jesosy areo mbola natao batisa io ny batisa kristiana dia aty aoriana nitsangana ny tompo tany maty ny batisany jaona dia batisa zay natao an'ny jiosy ihany natao an'ny jiosy hiverenany jiosy
ao amin'ny fanekena ny fanaovany tamin'andriamanitra. Jaona dia mbola olon'ny testamenta taloha fa tsy olon'ny testamenta vaovao. Manomboka eo amin'ny Jesosy ny testamenta vaovao, fa Jaona na dia miarabelona tamin'i Jesosy dia mbola testamenta taloha izy. Okaza zay mahatonga ny Jaona miteny manao hoe izange le nianao antsoavy mataovy hoe amboary ny lalan'i Jehovah, mbola ao anatin'ny testamenta taloha Jaona mpanao batisa, tahaka andry Malaki, tahaka andry Zakaria. Zany hoe mamerina ny olona ao amin'ilay Yahvé na ilay Jehovah, ilay fanekena tamin'ny Abrahama, fa manomboka eo amin'ny Jesosy kosa ny fanekena vaovao. Manomboka zay mahatonga ny Jesosy ny teny manao hoe raha ohatra ka ianao no ataoko batisa dia tsy mety ny fandaminan'Andriamanitra, ianao eo alohako satria ianao testamenta taloha, manomboka eo amiko ny testamenta vaovao, ny fanekena vaovao, no zany dia ataonao batisa. Tsy mety raha ohatra ka izany manao batisa anao satria ianao eo alohako. Ianao nge mbola testamenta taloha, ianao mbola Malaki, Zakaria, reny ianao testamenta taloha ianao mbola mamerina ny olona ho ao amin'ny lalàna. Fa izaho kosa hitaona ny olona ho ao amin'ny fahasoavana. Zay no mahasamy hafa azy. Fa ndraindray mbola misy afaka malala ny olona mieritreritra fa ny batisa kristianina dia batisan'ny Jaona. Tsy ny batisa kristianina tsy batisan'ny Jaona mihitsy. Ny batisan'ny Jaona dia manazava ny batisa kristianina fa tsy batisa kristianina. Pelolalana ny batisa kristianina ny batisan'ny Jaona fa tsy batisan'ny Jaona mihitsy. Zay mahatonga ny hoe ny batisan'ny Jaona, ny zanaka aza mbola nataon'i Jesosy batisa, mbola nataon'i Jaona batisa, mbola anelohan'ny Jaona. No zany dia ndraindray tsika mitarina tsara ny ndray aman-dreny rehefa mitondra ny zanany amin'ny sakramentan'ny batisa ka ndraindray mieritreritra ny hoe batisan'ny Jaona ity, dia mitaky ilay fibebahana tahaka ny fibebahan'ny Jaona dia tsy fibebahan'ny kristianina. Fibebahana ny torian'ny Jaona dia fataomana ny olona andiny tena manoloana ny lalàn'Andriamanitra sy ny faneken'Andriamanitra atao amin'ny Abrahama sy Mosesy. Fa ny batisa kristianina fitaomana ny olona andiny tena eo anoloan'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy eo amin'ny hazo fijaliana. Tsy manamaivana ny lalàna koa sanatria ny vava. Fa ny fahasamihafana dia izao, mazava ny tenin'ny Paoly ao amin'ny Romanina 4 manao hoe zay rehetra natao batisa ho an'i Kristy, andiny fahenina, zay rehetra natao tsy fantatrareo hoe fa na iza dikany hoe na iza na lahy na vavy, na sénégalais na italien na frantsay na malagasy, na lahy na zokony na antitra na ankizy na tanora na mena vavy, na iza itsika amin'ilay na iza tsika indray ny mametra. Na iza tsika ny lehibe ihany, na iza tsika ny mahafantatra an'Andriamanitra ihany, fa na iza ny tompo dia hoe izay rehetra natao batisa tamin'i Kristy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesan'i Kristy ary natao batisa ho amin'ny fitsanganany. Zany hoe ny batisa kristianina no heviny tsy mampitodika ny olona ao amin'ny tantaran'i Abrahama loatra, mampitodika ny olona ao amin'ny afatry Mosesy, zava-dehibe zany fa tsy zay ny batisa. Fa ny batisa dia fandraisana ny fahafatesan'i Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Zay no antsoina hoe batisa. Ny batisa zany dia fiarahana maty tamin'i Kristy sy fiarahana mitsangana amin'ny Kristy ho tonga olom-baovao. Hoy Paoly amin'ny Romanina 4:7-7. No zany dia izao eo zany manazava ny fahasamihafan'ny batisan'ny Jaona sy ny batisa kristianina. Satria mafy be loatra mantsy ilay batisan'ny fibebahana torian'ny Jaona izay tena zava-dehibe tokoa. Fa ny tokony ho tsaroantsika ray aman-dreny raha mitondra ny zanantsika eo anoloan'ny altara isika atao batisa dia tsy izay nataontsika akory, na izay tsy nataontsika tsy zany ny zava-dehibe eo anatrehany batisa. Ny batisan'ny Jaona mahabatisan'ny Jaona azy dia tena ataontsika hoe ao anatin'ny tokotanin'ny Diosy io. Mazava ho azy ho azavainy ry ambany ry rehefa avy eo. Fa izao ny batisa kristianina dia mampitodika anao amin'ny fahasoavan'ny tompo. Zay mahatonga azy hoe hiakatra any an-danitra mihitsy Jesosy vao nanao hoe mandehana koa nareo manao batisa tahaka nanaovan'ny Jaona batisa. Fa izao tamin'ny Jaona nanao batisa dia nitodika fotsiny tao anatin'ny tontolon'ny Diosy izy. Fa nareo kosa tsy mijanona ao anatin'ny tontolon'ny Diosy fa mandehanareo any amin'izao tontolo izao. Nosokafan'i Jesosy mivaravara. Jaona nampitodika anareo tamin'ny lalàn'ny Mosesy, fa za kosa mampitodika anareo amin'izay zavatra nampianariko anareo. Ataovy batisa ny olona dia izay zavatra nampianariko anareo ampianarina azy. Zay no mahasamy hafa azy ry havako malala. Ka mitandrina antsika manao hoe ndraindray ny mpino tsy
tsy hoe diso akory ro fivebahana sanatria ny vava tena zava-dehibe mihitsy tsy hoe diso lalàny mosesy raha mampitoditsy zay le avako malala fa rehefa mitondra ny zananao zanakao enao na manatrika batisa dia ny zavatra ny tokony ho tsaroanao eo tsy zay nataonao tamin'Andriamanitra na izay tsy nataonao tamin'Andriamanitra tsy zany ny zava-dehibe raha mitrotro ny zaza iny ianao na mitondra olon-dehibe na mitondra ny tenanao atao batisa dia tsy zay nataonao atao tsy zay nataonao tamin'Andriamanitra ny zava-dehibe zangy Andriamanitra tena mpanota zangy Andriamanitra tsy navita didy zangy Andriamanitra tsy zay ny zava-dehibe eo amin'ny altara rehefa atao batisa ianao na zay tsy nataonao koa azy hoe zangy Andriamanitra tena tsy nanao mihitsy zangy Andriamanitra mba nahavita ihany zangy Andriamanitra mba taranakirana tsy zany ny zava-dehibe eo natria amin'ny batisa tsy zay nataonao na tsy nataonao ny zava-dehibe eo natria amin'ny batisa fa zay nataon'Andriamanitra ao anao ny batisa dia ny zava-dehibe amin'ny batisa tsy ny nataontsika fa ny nataon'Andriamanitra inona nataon'Andriamanitra matoanao ny zanany natonno anao ny zanany anio amin'ny fiainana ao anao zay ny batisa fandraisana izay famelan-keloka fandraisana izay fampihavanana amin'ny ao amin'i Jesosy zay ny batisa zany hoe ny asan'Andriamanitra mena toerana bebe kokoa amin'ny batisa kristiana fa tsy ny asan'olombelona amin'ny batisa ny jaona dia ny fibebahana zany hoe ny asan'olombelona za tsy miteny hoe maivana ny fibebahana zay mahajiosy azy zay ny testamenta taloha fa ny batisa kristiana mahafahasoavana azy dia zay nataon'Andriamanitra mibetsaka kokoa nitsaroana amin'ny batisa ny jaona zay nataontsika ny tokony ho tsaroana tsy hoe diso akory reo fa mifameny fa izao kosa ny eritreretanao ny batisa kristiana ho tahaka ny batisa ny jiosy any dia tsy mety ampy tsy zay loatra ohatsy manao hoe iny ary Jesosy fa tonga natao batisa dia hozy jaona ohatrany tsy mety Jesosy tokony ianao ny tena ataoko batisa raha ny tena izy ianao nge zanak'Andriamanitra za zany zafady zany tokony nataonao batisa fa tsy ianao nge zanak'Andriamanitra no zany dia zany tokony nataonao batisa eto dia hoy Jesosy tsy mety ka ianao any alohako za aty aoriana no zany dia ataovy batisa aloha satria zay ny fandaminana zay ny planin'Andriamanitra raha ohatra ka mianatra amin'i Jesosy tsika dia raha olona karazan'olona mieboebo sanatria tahaka ny iainantsika kehitriny tony dia mety hiteny any jaona mihitsy mpiatrahanao ry jaona ianao nge mpanao batisa fotsiny zany tena zanak'Andriamanitra avy ianao ataoko batisa raha olona karazan'olona ataontsika hoe manana complexe tahaka ny olona velona kehitriny amin'ny taonjato faraika amby roapolo tony dia mety hiteny any jaona mihitsy manao hoe sinona koa zay ianao mipetrahanao fa Jesosy tsy zay le avako malala Jesosy feny faletretena Jesosy nanaiky ny fandaminana jaona aloha manao batisa dia izy zanak'Andriamanitra nanaiky nataony jaona batisa jaona olombelona fa zao olombelona fa irak'Andriamanitra tsy jaona no mijereny Jesosy fa ny planin'Andriamanitra indray rehefa mitondra olona rehefa manao batisa itsika manatrika batisa dia indray le mpanao batisa no hitantsika dia hoy Jesosy ty tsy ny mpanao batisa ke ny tompon'ny batisa fa Andriamanitra nga my batisa ny jaona batisa n'Andriamanitra ny planina n'Andriamanitra no zany dia izao ataonao batisa satria zay ny planin'Andriamanitra tsy ny mahajaonina anao na ny mahazanak'Andriamanitra akory no resahana eto amin'ity batisa ity fa ny planin'Andriamanitra jiosy eto olombelona dia ataonao batisa avako malala raha takatritsika zany faletretenan'i Jesosy zany ary takatritsika fa kay ny batisa tsy mifamatotra amin'ny mpanao azy fa mifamatotra amin'Andriamanitra irery ihany indray ny olona mezakazaka amin'ny dia tsy maintsy any ambanivohitra natao ny batisa tsy maintsy ary tsy maintsy pasterana tsy maintsy moperarana tsy zay afako malala io zao Jesosy zanak'Andriamanitra nataony jaona misy fandaminanao ary fotsiny fandaminana fa misy fandaminana ao anatin'ny fiangonana dia sy fandaminana raha amin'ny fiangonana zay no rahanao amin'ny batisa io Jesosy nanaraka ny fandaminana amin'ny batisa jaona mpanao batisa dia nanao batisa natao batisa Jesosy fa tsy mialahy ianao ry jaona fa ataovy ihany tsy zay dia avako ho an'izay rehetra manatona na mitondra zaza atao batisa dia zao afako malala ajao ny fandaminana ajao ny fandaminan'ny fiangonana ajao ny fandaminan'ny tompo fa zay io fa ny faharoa afako malala sady farany dia zao rehefa vita natao batisa Jesosy tao amin'ny on'ny Jordana dia inona no nitranga raha vanta ozy manao hoe raha vao niakatra natao tao anaty rano Jesosy dia indro nisokatra ny lanitra ary hita ny fanan'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala aza tonoana raha vao niakatra vao anaty rano Jesosy
dia nidina ny fanamasina. Ina ny dikan'izany? Tsy tao anaty rano izy lay zany lay sary hitantsika iny matetika dia lay hoe eo le rano de zay tsy diso loatra amin'ny filazantsara hafa de zany fa amin'ny matio zao manao hoe raha vo niakatra vao anay raha vo niakatra avy tao amin'ny rano raha vo natao batisa Jesoa de niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy ary nisokatra zany hoe rehefa niala tao amin'ny rano Jesoa de nisokatra tamin'ny lanitra de hita ny fanamasina nidina tahaka ny voromailala. Ndraraitsika mietrehitra zany manao hoe le izy ao anaty rano iny nisokatra ny lanitra de nirotsaka fanamasina tsy zay raha matio fo zay vo niakatra vao anaty rano izy. Ndika zany tsy lay rano akory, tsy lay rano ny Jordanina akory ny zava-dehibe. Ray maka misy mpanompoandriamanitra zay avy tany Israel izy amin'izay 20 taona latsaka kely teo de osy tamin'ny pastera Andriamanjato pastera mba mety ve raha ohatra ka ity ranony Jordanina netiko ity nanaovana batisa ny zanako ozy matsy amin'ny pastera Andriamanjato de osy pastera Andriamanjato ahoana ny hevitry se tamin'izany dia averako aloha zay ndresahana mianaka fa raha mbola misy miolona mieritreritra zany hoe andeha haka rano any Jordanina de le rano any Jordanina nanaovana batisa tsy zany ka zay dikany hoe niakatra vao anaty rano tsy mifamatotra amin'ilay rano zany lay fanamasina fa na rano inona na rano inona io tsy lay rano le rano de rano fo matio de avo niakatra vao amin'ilay rano izy de nisokatra taminy lanitra zany hoe lay fifamatoran'ilay batisa zany tsy mifamatotra amin'ny rano akory fa rehefa izy hoe de ahoana moa zany de rano inona de tsy hany ny olana ry avako malalo tsy hany ny olana dia vo niala tao amin'ny rano izy de nirotsaka ny fanamasina zany hoe aza mieritreritra fa miankina amin'ilay rano na miankina amin'ilay mpanao batisa na miankina amin'ilay toerana tsy lay toerana koa io vo niala vao amin'ilay rano izy zany hoe niala tamin'ilay toerana nanaovana batisa azy iny no hita nisokatra ny lanitra nydikany io de mba tsy eritreretantsika mandrakariva ny batisa zava-panahy io fa tsy fomba n'olombelona ka ampifamatorantsika ny batisa amin'ny ataontsika hoe fomba fijery filozofika tsotra fotsiny fa finoana ry avako ny tena zava-dehibe aza mety hoe finoana lay zaza fa finoanao koa tena zava-dehibe no ray aman-dreny mitondra azy zay mahafahasoavana fahasoavana nizaniza mandray le batisa lehibe lavitra noho ny fahalalan'ny olombelona Andriamanitra dia miasa amin'izany fombany zany Jesoa dia manazava an'izany ny tantarany Jesoa eto amin'ity Matio dia nisokatra ny lanitra ary nitazany fanan'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala teo aminy. Eo no magnanantsika azy ry havako. Niza natao batisa. Niza atao batisa. De minofa nisokatra aminao ny lanitra. Zay mahatonga ny hoe ny batisa dia famantarana ny fandraisanao ny famelan-keloka ao amin'i Jesosy Kristy Tompo ka mahatonga ny lanitra misokatra ho anao. Tonga citoyen lanitra ianao raha zay anao zahoanao azy. Tonga vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Io lanitra misokatra io tsy ho an'i Jesosy rery. Jesosy ngefa tany an-danitra foana e. Fa ho antsika zay rehetra atao batisa de matsiaro hoe hay misokatra ho an'ny lanitra. Nisokatra ho an'ny lanitra amin'ny alalan'ny batisa. Teo mihidy izy noho ny fahotako. Fa zao noho ny hery ny fahasoavanao amin'i Jesosy, voalohany nisokatra ho anao ny lanitra. Tonga zanak'Andriamanitra ianao. Fa ny faharoa de zao tononon'Andriamanitra ianao manao hoe enao zanako malalako. Niza atao batisa. Jesosy tononona zany. Fa ianao koa de tononona apanahy. Tononon'ny tompo ianao. Io zaza entinao io, enao io de mahatsiaro zany hoe tononon'ny tompo anao hoe enao de zanako. Hoy Jaona voalohany toko fahatelo andininy voalohany. Endre manahoana ny fitiavana nasehon'Andriamanitra antsika de niantsoina antsika hoe zanaka sady zany tokoa isika. Niantsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany raha teo isika. Aika ny batisa fananganana anaka. Tonga zanak'Andriamanitra ianao. Tonono mihitsy io zaza io. Ampana hoe zanako ty. Tsy zanakao rery-tsony io. Ary ianao raha lehibe ianao atao batisa de tonono hoe zanako ianao. Ary mazava ho azy
ny fanahy masina. Jereo tsara fa somary nampamadia amin'ny pastera izy teo fa ny zavatra hitan'i Jesosy dia izao. Hoy Matthieu manao hoe inona no hitany voalohany aloha? Indro raha vao niala tao amin'ilay rano isika hoe tsy tao amin'ilay rano loatra korona tongova ilay fanahy masina, tsy tao amin'ny alalan'ilay rano loatra. Tsy iny famantarana ihany mazava ho azy, mety ho rano be, mety ho rano kely iny tsy any ny olonantsika. Fa izao dia hoy ny filaza azy raha vao niala vao amin'ilay rano izy dia nisokatra ny lanitra. Izay ny voalohany. Tonga inona ianao zany? Tonga zanak'Andriamanitra, tonga mpanompon'Andriamanitra, tonga tian'Andriamanitra, misokatra ao anao ny lanitra, voavelany eloka, vita fivahana amin'Andriamanitra. Avy eo midina ny fanahy masina, mirotsaka ao anatinao ny fanahy masina. Ny batisa dia fandraisana ny fanahy masina, batisa dia fanomezana ny fanahy masina. Rehefa tafiditra ao anatinao ny fanahy masina noho ny fahasoavan'ny tompo, tsy noho ny tsisy fanazavana hafa fa tsy izay, noho ny fahasoavan'ny tompo, dia midina ao anatinao ny fanahy masina. Dia rehefa midinao izy dia mahatsiaro anao hoe zanak'Andriamanitra. Io mahatonga an'i Paoly miteny amin'ny Romanina 9:9, ny fanahy masina ny miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra itsika. Mirotsaka ny fanahy masina dia renao iteny hoe zanako ianao. Ny fanahy masina atao anatsika ny mampatsiaro antsika isanandro fa zanak'Andriamanitra isika. Rehefa kivikivy iny ianao dia mibitsibitsika ao anatinao ny fanahy masina, inona ty kivikivy ty? Rehefa mitady ka miangona tsy mivavaka dia fanahy masina miteny ohatra fa hoany tianao ty to tsy mivavaka. Rehefa indray somary tsy dia metimety loatra ny fitondran-tena fa mangatsitsika dia ny fanahy masina no mitemana hoe aby milamina kely ianao fa tsy mety izany fitondran-tenanao zany. Ny fanahy masina ao anatsika no mibitsika mampatsiaro antsika izay sarotra hoe ianao anke zanak'Andriamanitra. Dia izao ve ny ataonao? Ianao ve zanak'Andriamanitra dia ianao ve dia atsiaro resy? Ianao ve zanak'Andriamanitra dia atsiaro hoe tsotahina? Afaka malala ny tompony hampahery anao, atsiarovanao fa zanaka tian'Andriamanitra ianao ary tena tiany. Ivavaka sika tompo osoranao zahay fa lay zanakao malalanao tonga olombelona namonjy anay, namela ny eloka anay ary nafahanay ny velona tamin'ny fahasoavana tao aminao Andriamanitra. Misaotra tompo no niherin'ny fanahinao masina mampiorona anay amin'ny finoana. Misaotra fa nataonao zanakao zahay. Ny fanahinao masina mampatsiaro aty anatinay fa zanakao zay tompo. Dia tehirizy izay toetra zanaka manao. Ampianary izay anaiky fa Andriamanitra feno ianao, tsy mandray tsy manome tsy fohifohy ianao ary tsy fombanao ny mandray sy tsy mandray. Fa rehefa mandray ianao dia mandray feno. Rehefa manome ianao manome feno. Rehefa nandray anay ho zanakao ianao dia zanakao mandrakizay zahay. Ko ampahereza izay tompo hitoetra ho zanaka mahatoky, ho zanaka endry, ho zanaka tianao. Dia tahiny fiainana isan'andro Jesosy hifanaraka amin'ny sitraponao. Raha kofy ny ranao soa indrindra zahay hijoroany vavolombelona amin'ny fitiavanao. Misaotra Jesosy. Amen.